Ya, andrasana indray izany moa nisy fandraisana anjaran'ny ekipa Andrety Madama izay fifaninanana izay ho hitantsika eto ihany koa ny akon'izay sy ny iainan'ity ekipa malagasy ity ny jeu mondial pupille any Plomblin izay fa iresaka ny taranja basketball isika manomboka eto indray aloha fifaninanana natomboka teny amin'ny RMA teny Ampefiloha teny. Tournoi Fraisakina izay karakarain'ny fikambanana PNJ Mazava no nitanterahana tetsy amin'ny lycée Ampefiloha izay nanomboka androany ekipa 400 avy amin'ireo arrondissement enina eto an-drenivohitra moa no mandray anjara amin'ity faninanana ity. Tanjon'ny PNJ Mazava ny ikarakara sy ampivoatra ny tanora ao anatin'ny fanatanjahantena. Ekipa 420 avy eto amin'ny firaisana enina no mandray anjara amin'ny tournoi Fraisakina izay karakarain'ny PNJ Mazava izay nanomboka androany ny faninanana tetsy amin'ny LMA Ampefiloha. Ry zareo avy eo amin'ny PNJ no nanokatra ny lalao tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity maraina ity. Ny tanjona dia ny anome firaisakina ho an'ireo tanora eto Antananarivo izay ny anaran'ny faninanana raha teo moa dia nomena ny atao hoe tournoi firaisakina. Ny plateforme nationale des jeunes pour le développement et association tokana izany hoe fivonam-pirenen'ny tanora fampandrosoana izay dia mikarakara tournoi de basketball ho an'ny 6 arrondissement. Izany hoe natao zany izy io izay malalao izay nanaovana anazy hoe tournoi firaisakina na lalao firaisakina mba ahafahana mampitambatra na hoe mamerina indray ilay sotoavana malagasy hoe firaisakina sy ny fihavanana amin'ny tanora samihafa ao anatin'ny boribory tany eny eto Antananarivo renivohitra. Voalohany indrindra taranja basketball nataonay satria ny taranja foty efa bitsaka ny manao azy mba tianay indray zany mba ho hita misongadina hoe mba ho fantatra sy misongadina hoe atao amin'ny boribory tany enina atao amin'ny Antananarivo renivohitra dia misy tanora manana ny maha izy azy amin'ny faritra Analamanga zany mba afaka koa mifanenina amin'ny sehatra avo dia mba tianay misongadina zany ilay tanora mahay basket amin'ny boribory tany enina. Ity arahantsika amin'ny sary ity ary ny lalao voalohany dia ny fihaonan'ny FC Miraisaina izay manao akanjo mena amin'ny sary mikatroka amin'ny FBA izany ka avy any amin'ny firaisana fahaefatra moa ny FBA ary avetsy amin'ny firaisana voalohany kosa ry zareo FC Miraina. Ry zareo avy any amin'ny FBA ary no nivoaka nandresy tamin'ity faninanana ity tamin'ny isa 420. Amin'ny fahadiminy volana May vao ifarana ny faninanana amin'ity tournoi firaisakina ity.